tolotry ny malay misaraka groupe anareo izao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe iady ho an'ny dada nosoratan'ny APCJ novelomin'ny Lina Miory Manantsahazy Tovo Mino ary Andrea Tovo Andriambololona ny nandray fiosonana Totosa studio ny Prod Aoe ho anaingana fa zany mbola andeha ho any am-piasana avy eo zay vao afaka hitsenan'ny Tsiory fa mifiry marina moa izy no avy eo ry dada tsy haiko fa mirotolakandro any mbola andeha kelo any am-pianarana koa zay vao afaka mitsena aziko ka manina raha saina tonga dia makaty hatrany izy ry teo sy fanga mbola hita ny trano aty sady efa nanafatra sy dera rainy fa tsy any amin'ny stationnement izy dia alao tanterahana zay fa sao dia manahirana amin'ny fiara-miasako dia hianatra ao amin'ny université atsika zany izy ie zay no alehany atyko dia hipetraka ato amintsika koa izy fa tsy any amin'ny cité akory ay ve fa inona atsika moa zany izy ndrikory Karôla zanaka ny namantady aiza koa ary iny milaza feto akaiky gisé izy nefa aiza koa zay eo efa ho atsasakadiny azy ny andro teto fa izy tsy hita koa hoe aiza sa diso lalana fa nandeha kely nefa moa bandy be iny ve dia ho diso lalana nakaiza koa ay tika ile ry tika manao ny ianao salama lesy tonga soa zany efa ela ngany ny andro teto fa eny marina zafady fa somariny sakafo kely fa tena marina nona be aty tsy maninona ka reto daholo ny entana reo ka ay andao ary tonga dia bataina dia atao any anaty fiara ko tsy ambadika atsy andao ary mandroso ary lesy atao anaty fiara andao ary ary manahoana lesy ny dadan'laisany ihany sava ve sa ahoana ny fandehany ao izy ao mbola tsy mety salama foana angely tongony iny zany fa hoana ry dato fa inona marina zao mission nataonareo tany zany fa zay hono tena navoan'ny tongotrany efa tamin'ny herintaona lesy zany sady aleo lesy hoany zany fa resaka isamy lehibe dia hianatra sahady zany amin'ny herinandro za aloha tsy mazoto zany hoe ao amin'ny université tantanany dady zany mianatra nefa aleo ihany dia mba afaka mizesty hoe zanaky ny recteur ny reniko no chef ao amin'ny cafétéria sambatra marina rehefa manan-katao ny ray aman-dreny zay le hoe miafo kely dia nahatsangana andreo sekoly sy fisakafoananandreo tao anatin'ny fotoana foy way variana teto tsy efa zany eo zany ve dada ariva kitsika vao tongako alavitra ny akio lalana io dia ahoana aloha zany ny atao aiza ny atory ny trano efa iaraha mahita io fa lasa lavenina sisa ny rindrina feno milaly dia tsy haiko akiko ny vola sisa ty koa 3 alina tsy ampy atao sakafo sy hevitra andriana le ty taraiky tamin'ny fizavana korotanetana tao an-trano koa nge fotoana ty adresy ty nefa raha ho tedavitsika alina ihany ny andro andao raha angaty tedavina ihany tsika ne raha manapa-kevitra hafa koatr'izay dia lany vola zay zaniko
ndao hoe jery toerana isy lonan-kandro aloha dia davinany io adresy io. Anomboka tia ny lalao. Ay, avy nandro sady se ao ary mangala toerana dia ataovy ny sakafo e. Ao tsory a aza mihafahafa atao voatry ny any aminareo ihany. Dia tena misaotra re zareo amin'ny fandraisana. Tsisy isaorana le roa. Fa mba alokosa aloha izany fisakafoanana izany ka enay zao any an-trano amin'ny valo izay vao misakafo. Ka maika atory lesy dia mba maika hifoha aloha koa. Mbola betsaka ange lesy ny asa enjehana raha maraina e. Sady tsy hoe aloha be manahoana koa nge zao fa fito latsaka nge zao e. Ao, mazotoa lesy e, mazotoa. Dia nanahoana ny diry tsory a? Tena lavitra no lalana aty aminareo ka reraka mihitsy. Ohatry misy olona izany e. Iza koa ary izany manakorotana amin'ny andro alina izany e. Aleo aloha jereko vetivety e. Ahoana ny ianareo? Salama tompoko. Salama fa ahoana ny ianareo a? Tsy madama fa olona avy any ambanivohitra lavitra be zahay e. Efa tonga hatramin'ny maraina. Saika hoe hitady asa fa tsy nisy nandray e. Dia mba saika hitady asa ato aminareo raha mety. Ay, ny asa misy fa aleo mihitsy nareo raha pitsy ny maraina miveriny. Raha pitsy vao afaka mandray. Ka zay ne madama tena vahiny eto e. Tsy mba manana trano isitrihana akory izay any ho alina. Tsy problemako izany ka. Fa inona hono dia izy atolona ato zato e? Salama tompoko. Manahoana? Tia izany le hoe Monsieur Théodore. Tsy izany tompoko fa tady asa hono izy roa vavy e. Amin'ity andro alina ve? Fa asa inona hono e? Asa mety daholo tompoko. Tsy mifidy zahay. Tiako vinoana zao dia izao mihitsy reto olona reto. Mba inona koa aza ny nahazo-dokandry dada sy neny hamatsy volan'ireto olona reto e. Tamin'ny fananganana izany orinasa izany. Olona ohatr'izao ve? Dia asa trano izany. Eny e, ndao aloha mandroso ato trano nareo e. Mandroso. Ilayntsika izany reniny a. Ianao tsy inona hitako hoe reraka be amin'ile manenjika sady any amin'ny restaurant no any amin'ny cafétéria no any am-pianarana koa. Aleo raisiny zareo e. Dia nidabitany teto moa kitsika ko. Zara za zareo nandray ry mia. Amin'io koa zareo mailo be dia nidiny ato tsika. Izany ve ki izy zava-bita ato? Kalma ndry fa mety androany fotsiny io e. Fa ohatrany efa misy mamozany ilay varavarana fa mangina aloha e. Manahoana nareo? Salamo. Ireo le lazainy dada sy neny. Ie, reo. Zaho ary Eny tompoko. nareo omaly laza fa efa feno taona daholo. Ie madama. Efa nampiseko karatra koa. Izany hoe mandray nareo ihany izay. Izany no madama Anja. Izy no Teo vadiko ary izy no Karola zanakay. Ie faly mahafantatra tompoko. Mbola misy olona hafa anankiray ato. Tsy ory ny anarany fa mbola matory izy. Fa andao aloha atoroko anareo ny ao an-dakozia. Sady tonga dia mikarakara nareo fa zahay hiomana hiasa. Ndao ary madama. Mandroso e. Salama tompoko. Salama. Oay. Ay dia natirindria aty mitsy ny sakafoko e. Fa izy ianao? Ampanampiny zareo ato ka. Tia hono ny sakafonao fa zareo efa lasa. Karolina rery sisany ao? Ay, apetrao ao aloha e. Ie dia misaotra anao aloha e.
zanajavatra mihitsy tsara loatra ay efa taitra ianao Karol ary toa tsy hitako akory nge nidiranao teo e ka ianao tsy navarina beko andao tsika andehandeha zao ve tsy hoe zao ka fa androany ela vahiny dia tiako entina mijerijery tanàna e ay leo ary aloha amin'ny folofolo eo e oke aroko mirana ahoana mirana ahoana e reny fa lasa andao amin'izay kia idio aloha ny vavahady e dia mailo koa fa sao misy caméra tony trano tony tsy taitsindry e efa nydinihako daholo fa tsisy an'izany ato hitandry le hoe tsy oriny ohatra mijerijery anahy zany a tiandry izy mazava ho azy e fotra hitanona anato ankizy izany a mahaiza fotsiny mandray anazy ndry koky zay zaniko fa andao amin'izay loka sao dia isy olona tonga eo ihany eo sady za tsy te hijanona ela amin'ity trano ity zany a za koa maika hiverina amin'ny fianarana ny toliary iza moa no te hijanona ela ato e dia aiza ato amin'ity trano ity zany ny savaina voalohany ledy e ao anefitry te orana dia ataovoko hoe inona indray hoe ny tsavazavainao andao fa tsy saiko iza zany ny anaran'izy iny fa zako ity mahatsikaritra hoe hafahafa ambikany zany Karol teo Carmela Arbaina hianatra ny alehan'ny lahatya idada zao ny tena mampalelo anahy amin'izao hoe any izy miaraka amin'ny tongotra amin'ny marary mba mahagaga koa e lehilahy vaventy be iny dia hoe nanao mission dia nitondra takaitra avy any mbola tiako fantatra koa aloha zany e ary toa tsy miteny mihitsy hoa tsy ory variana amin'ilay toerana hitondranao anahy kosa za e zany ela zany zao efa vonina be ny anatra e tsy maintsy akia dia fianarana inona hono ny ataony lahy gestion aloha nefa masaka atao tsaiko e fa université io koa tena malaza any aminay mihitsy io na dia hoe voaroa taona aza tena tsara hono mpampianatra efa matianina daholo ny ao e dadanay ry tsy ory rehefa manao zavatra dia tsy manao zavatra ratsy izany izay mihitsy no hiderako an'ireo ray aman-dreniko ireo tena sambatra ianao ry Karol tsy ory kosa e tsy izany ny fahasambarana amiko raha amin'izao fa inona andao andeha ka efa ora fisakafoanana koa izao otsy ary maninona ty amin'ny braoka ty koa ianao e mitady anao ako tady ahoana efa nilamina tamin'ny resto dia nakaty ary aizany sekreteranao lasa namonjy fetim-pianakaviana izy dia nakarepo kely za io koa ngery anja mbola sahiran-tsaina amin'ity famondrana ny reto sekoly sy hotely reto amin'ny anarantsika efa mitady hevitra mihitsy aho zao eto momba an'izany ay moa mbola amin'ny anaran'ny tompoko Lamartin izy ity ie dia aiza kosa ao no ahitana taratasy ity nefa sady ny aty amintsika taratasy fanekena fiara-miasa sy resita amin'ny volan'ny fidianana fitaovana zaho mieritreritra hoe sao dia sanatria mahay ao amin'ny trano ao ary nareo kosa ny manaonao foany mananao foana ahoana tsy tokony dorana io trano io tsy teo amin'ny toeranay ianao tamin'izany ry anja enjana ane zany e sedera aza jereo iny fa tena tapa tongotra mihitsy eny e fa tsy olana izany e
rehefa za fotsiny tsy naninona dia efa tsy problème amiko zany. Rehefa tsisy nalala koa hoe zany namono an'izy mivady sy nakany areny dia tsy olana amiko zany e. Ary sedera zany tsy atahorana. Afaka ny anao inona amin'ity tongony tapaka nefa iny e. Mos efa nalamiko le ry e. Efa nalohako ny volany dia nitambatambazako izy hoe ho karakaraiko no avy ny zanany. Fa raha tsy Paoly ako, za ve efa nanome vola dia mbola za koa ny hiatoka ny zanak'elahy? Tch, mbola ilako feheverana koa momba an'io. Leo be zary mirana, tsy nahita ininona akory vera angatsika. Nefa ne tokony ho ato daholo ny taratasy mahakasika an'io e. Sao dia mba mahita ao an-trano azy? Za koa mandinika an'izany. Fa io aloha rehefa tsy vitako migadra dia tsy maintsy ataoko mijalijaly ohatran'izao mahazo antsika izao. Izao raha angatsika lasaka ambody tsy fidiniko. So ihany aloha tsika efa nianatra tany Toliary dia tsy fantany hoe manana antsika dada sy neny. Fa ho aloha alamino reto dia ndao hiala tato fa sao dia misy olona tonga eo. Jery indry ity sara ny dada dia izy ity lehilahy iray ity. Ity izao Teo. Ao e? Io e? Misy soratra ato ambadika dia daty Martin Sedera Teo 2020. Sedera zany ny anaran'le lehilahy vaventy be io. Ie, mila tedavina koa io olona io zany e. Ho eto aloha ty sary ity dia ndao amin'izay ala. Mia! Mia! Ahoana tompoko? Efa adiny firy miatsoatsy teo. Reto lamba maloto be tabe reto. Ndesa sao? Rehefa manadio ny trano ato manaraka ka misy lamba eo dia sasaina izay ny dikany. Jereo ne efa feno ery. Baiko tsy. Hatramin'ny tsy tokony ho sasaina vera nga dia ampana saina. Inona mbola vandravandraina eo e? Eny tompoko. Antany koa Karola sao misy lamba malotony azy. Dia mirana save mividy laoka amin'izay. Azy ve? Ie, azo ka. Eny tompoko hoe. Patron miteny amindry io Eny tompoko. Odry, fa inona koa tia mampilodolodo? Jereo, zaho avy vera nga dia tokony ho sasaiko. Miaritra kely Mia. Aleo aloha anasany reto e. Dia fidio amin'izay koa izany laoka izany e. Mama tia miantso ty. Aleo ranga raisina. Allo mama. Ye salama fa nareo manahoana? Mihetsika indray ny tongony dada. Dia ahoana zany? Efa any amin'ny hopitaly nareo? Eny e. Andraso aloha fa teneniko dato e. Andraso fa teneniko dato teo dia tamy ihany izay rehefa avy eo. Ie. Mila mihina aloha mamy e. Ao fa vetivety ka. Marary indray ny tongony dada. Sady tena mila vola be io e. Alelo hiakatra any amin'ny monsieur Teo ilazan'izany ka.
tsiry fa misy inona ry sea raha tsy zany ry dada to fa niantsy teo ny mama hoe marary be ony tongotra ny dada dia efa any amin'ny hopitaly ony zareo zao dia mila vola maika be ony avy any aminareo zany ve lesy ise zay indray le resaka za aloha tsy anana ny lavola zany ntsony e aleo raha nga taperina any amin'izay koa ny amin'ity fa sady efa nahalala ny sekreny mbola solda tsy misy ilana azy ihany fa hopitaly aiza hony ny an-tanàna any any ony ay aleo ary hiomana dia miaraka makanitsika sa hoana vao mahay mety ka ie andraso any ambany ary fa hiomana vetivety lesy ay eny ary vetivety ahy e nakaiza moa ianja teo ianja avia ty vetivety aloha anao zafady manahirana mihitsy izaka marary fe rangay lahy dia zay foana ny sahirana amin'lahy fa hoaiza koa ty ianao marary ndrainge ho ny sedery e androany no anaperako ny datin'andro ny lahy fa tena mandreraka mihitsy fa ahoana olona tapatongotra mahalala ny tsy ambaratelo atao inona tsony e amin'io atsika ataony mpamatsy vola azy fotsiny tsy teo mihitsy kosa aloha ny anaovany an'izany e za nefa ela ny teny taminao hoe fitao amin'izay ny amin'iny e gaga hoe mbola nyraisinao indray ny zanany aleo raha nga fa zany mandamina an'io zay fa loloha andeha mety ho taraiky kely zay fa sao dia hoe tebiteby eo indray ianao dia teneny ihany koa i Karol sao dia hieritreritra koa eny ariko mitandrema tsara ihany sy ianao ve tsy mahalala ny teo e zanako neny fa ina mahavariana-ndry ato tsisy ninona ka tena natsapa fiovana be tamindry mihitsy atato ato mariny fa misy inona tsy haiko roneny ohatrany hoe fa misy inona lasa ty antsory ahy ay ve zany rary lory satria tsirany bikana tsara endrika sy ny sisy dia zany ve dia mampimehanina eny izy anety tetramiko akory imiafoana ao nampiresahany aleo aloha resahana dadanao hoe mety ny fiarahanao mitsory sa tsy avy eo alamiko ny sisa neny inona ny dirany dada amin'izany mila fatany izany ary aza eo no mitanondrika be eo fa tsy tiako andaontsika sindry aloha andeha etsena sady misy akanjo tsara be izay ihany zany andraso ary aloha zahaka ny sako vetivety tsy haiko aky fa ohatrany naherin-resaka hafahafa nataon'izy mivady teo za resaka inaky tsy haiko fa ohatrany hoe maninona tapatongotra malala sekre zany ony dia hovinony ndry kosa maninona zao raha voalaza izy dia natsoina za dia narahana ka tsy tao an-tsaiko zany za koa mbola sahirana ka nasahirana azy tsy hanompo azy mivady ngeky iny tena programantsika tato ilayntsika nefa zao zany olona zany tram'izao koa le hoe sedera mbola tsy mety fantatsika foana dia ahoana ny atao lasa ny alika vao manangom-bato andray koa zaridata mahery zarisea adiny ray taoriana nahatongavanay ve dia maty anao ry dada tsia mahereza zaritsory mahereza fa lala-piainany izao vita ry seny adidiny
ok'izay hoa trakafa lehilahy tsy rary ny fiainana tena tsy rary ny fiainana nandritra izay heritaona izay mahireza hoa hatraminamparary any data mangina moa e zao ry se tena tsy rary ny datoa eno hoa fa jereo ny reniny se efa reto koa ny taratasy ivoahantsika dia ndahody ikarakara ny lazantsika dada zay sisa no azo atao dada tsia ok'izay hoa tsia moramora ihany ry se a tsia tsiry dada aty amin'ny hôpitaly nge tsika e ianao a matokisanahy vitany afery any ambondrombe lery zany matoky anao e oviana moa ianao no nanao zavatra ka tsy vita ovina ie ka tsisy olona mahalala ntsony zany zao ny tantarantsika ko ny sekoly sy ny hôtely sy ny sisa e veloma ary lasa namatopatotra fa zao miomana fa andeha hanatrika amin'ny fandevenantsika raha-pitso a tsy maintsy mba mody mampionokonona kely any tsioro eo tsika fa tsy mety zay mihitsy endry zany dadantsioro zany le mivonoiny mangina alohandrio a sao dia enony eo tsika hoe mitsikilo azy eto sady za koa mba te ahita nypaoziny miresaka fotsiny fa efa nampiko dictaphone ange ao an-tranony ao e amin'izay entsika daholo ny resaka sady ataontsika profo koa amin'ny mahatsy vanina azy mivady ireo a ndao hiala teto ary moramora vita ihany in'izay mifandevenana tsy maintsy mianatra mahamarery zany sisany any an-trano ny ahy zany le fihetsika ny dato ny tena mahagaga anahy namany maty nefa tsisy fihetseham-pokory izy da ohatra nisan'andro reny ihany eny e zay le hoe tsy taovany tsy volovolony dady izy dia efa nanindrinindry mahadry azy any zany mifahafatesana iny a raha araka ny teneniny mama tamboko satria nametraka nyity valompongezabe ty izy miny kosa aloha fa taratasy ny atao anatin'ity ngambaka ary tena natao ahy mihitsy le izy aleo rangasokafana ary tena taratasy betsaka mihitsy ny ato zany a fifanarahana fiara-miasa dia tia indray taratasy ny tany amin'ny anarany Rasolo Martin dia izy ary zany aleo aloha hoe reto indray ny jerena ohatra misy sary mantsy reto dada dia dato tia zany le hoe Martin sa sary hafa koa ty hoay mià dia mirana miaraka amin'le hoe Martin dia misy vehivavy ray ohatra ny hoe sary-pianakaviany zany ka dia indray misy taratasy kely ao hoe ho an'ny sedera mba teneny teo andefany vola rehetrarehetra nandritra izay taona lasa izay fa mbola tsinandray zahay mivady Martin tena tsisy azoko mihitsy a valopikely koa ty ho antsiory daty afako maly mihitsy izy ty zany ka vao nisoratana ho anahy mihitsy izy zany ka efa kely ny haiko anaka teo am-panoratana efa tsinjoko ny ahazo ahy mifona olon-dratsy ty rainao efa
efa nahafaty tsy nanatsiny indroza vokatra izany zao takaitra ny etiko mandra-pahafaty zao efa nanenina nety ny fitiavam-bola loatra ka dia namon'olona tsara fanahy ary raha zao fandihako anazy zao nge zany tena alealoha hoe toizika any fa tena ohatrany mahaliana be anahy za sy teo no namona Martin mivady no karamainy teo za vola manokana akoatra ny anjarako tao amin'ny sekoly io anarina an'izany a saingy tsy afaka satria no ny tongotro ka zao mbola tsy fantatry teo io hoe nananjanak'roa i Martin tady avy izy miraha vavy amin'ireo saryreo ampio izy onitry ny ratsy vitako aleo amin'izay aloha rangaha fenina reto a feniko tsara amin'izay reto mazava amiko zao ny zavatra ehetra ary mino fa efa fata miasimirana hoe teo ny namon'ny ray aman-dreniny dia zavatra hafa ve no nalehan'ny reny tao indraindray mantsy mahatsikaritra fihetsika hafahafa taony atoko aleo rangaha hitady fomba sy toerana iresana amin'izareo milamina dia hita eo ny tohany ary tsiory variana be ianao zany a fa misy inona ataoko angamba ny Carole fa fantatrao tsara hoe mbola misaona zao fa amin'izay fianarana ny akarako taty aingana fa raha tsy izany dia mbola nijanona tany amin'ny mamako tany tsiory koa dia masika azafady ary inona zany zao ny tianao atao tsy tiako ianao manjonitra ohatr' izao mantsy mbola misaona re za sady andeha ianao mandeha tany ka eny aroko Carole, fa maninona ianao e? Eno marina fa maninona ny zanako? Tsy zakako ohatran'eny a. Ninona ny tsy zaka e? Miavona vonany tsiory a. Fa maninona hono? Tsy haiko. Tsy azoko koa zany. Fa nga misy fifandraisana hafa eo aminareo sy tsiory e? Hono ary Carole? Adiniko marina ny teny anao. Io ny zanakao. Tiany tsioro hono. Ahoana? Aleo aloha andeha hiasa dia rehefa avy any amin'ny resaka momba an'izany tsika ka. Zay fa sady mangina Carole. Zay, lasa aloha. Mangina moa e. Andao hiaraka amin'ny eno any amin'ny restaurant dia antsika manao goûter. Ka mipezana eny ka. Andao moa e. Inana le tindre be mihitsy ange. Ndana miomana dia le akanjo vao nividintsika iny no anaovana. Lasa daholo ny olona. Aleo amin'izay za hiakatrany amin'ny miasimirana dia resahako amin'ny zavatra misy. Oay. Mbola be atao be nganareo rovavy? Ve tsiory e. Efa vita reto ka fa ahoana? Misy resaka kely tiako atao aminareo. Zay roa mihitsy ve? Sa miarery? Io indraindry a. Nareo roa mihitsy ka. Ka resao are?
Ahoana re zany ny anomboako azy inona koa ary ty ohatra ny sarim-bavy ty resa hoaingana rehefa izay koa ne mba maiky efa maty iny ny dadako tsiory fa inona le ho tenen'ny lahy aleo angamany ty valopy ty mihitsy nomeko anareo dia jereo daholo ny ao anatiny voavakinareo iny dia avy eo tsika miresaka sy mifandinika tsara tsy azo koa zany fa aleo nefa lovakiko ihany inona hony ny ato sokafy aingana ka izany dadanareo namonany dadanay sy neninay koa eny fa efa nanenina izy talohany nafatesana sady efa mibaby mivaliny nataony izy movy moa tsy efa setran'izany zao fitsorako sy fanampiako anareo zao za koa mahaly faty amin'ny zavatra nataony teo amin'ny dadako hiady ho any dada zay mba faniriny ka ahoana vonina ve nareo raikitraniko dia ahoana re inany atao zany za koa vonina efatra amin'ny voalohany mihitsy zao ary ny andeha ataontsika tsy ahavita madibadika an'ireto dosie reto tsony fa aleo raha pitsoka reraky ny asa fa aleo tonga dia atory na za koa zany ka mba reraka eno sy ndao atory ary zany ary efa matory so milamina tsara nga karolao ao mampalahelo kely aho aleo fa raha pitso miresaka amin'ny tsiore tsy atao kolana raha zay hoe fiarahany zareo sady samy amelona ny tsioro ihany teo ahoana ohatra misy olona ny zany eno dia totra mandondona varavarana dia ny an-dakozia zany koa misy manakorotana fa mifiry zao tena matoto zany inona tokoa ary zany nefa zao ny voan'ny sivy sanatria manangatra ve dia iza leo ranga jery anany zany fa tsy mahalala ny teo nga teo ahoana fa hoaiza anao andeha jery an'izany za hiaraka aminao ka teo andraso manao ny dada sy neny taraiky nareo vao mifoy dia nijereko taty mihitsy hoay fa toa maratra ny izy amolotro daty zany toa mivoy tokoa ny andronao fa ahoana tsy haikake fa nisy matoto tato alina nga ianao tsy nahenao zany tsy naheno fa matoto ahoana koa zany nanakorotana teo dia jereo koa ngeneny mangana koa ny tare ka ohatra nisy namelaka zany io tamin'ny alina soa dia mba tokony andeha dokotera ary aloha jereo tianareo ary izay tsisy hoe matoto dia rehefa izao vao hoe sa hoe na raha andolo avy nandevina ny dadany tsiorona reo rangatya tena sody mba sedera marina sady jereo ny ranjoko io nisy nikapoka tamin'ny beky miamatahotra mihitsy zany ka korotana be koa ngiato zany jereo ny sary rehetra sady toa sarinareo sy ry tonton Martin sy tonton sedera daholo tena nisy matoto tato dia ahoana natao ry teo mifoazy aloha dia sy voalamin'izy rovavy ny trano
aloha za ndinika kely mihitsy fa tsy ary inona iny lamba fotsy mitaritarika aminao iny? lamba fotsy inona? jereo fa misy soratra melamela be sady raza. Aza kitikitiana ny fananako mandehana amin'ny tolotena. Zaly ty tsy tolotena zany a, za tsy havitan'izany. Tsy azoko. Dia zahay ry Karol ny zava-nisy tato vehivavy lehibe ianao misaina tsara. Tokony tsy hanome tsiny anay mivady ianao fa no ianao daholo no nanaovanay an'izany, sady mba ho anao koa e. Zay mihitsy. Eno a, sady sao dia hoe tonga indray ny hariva dia misy manakorotana indray zay sanatria dia ho gaga ianao, dia izay ny itsoranay marina aminao. Tsy naposiko ry dada Sineny a. Tsy naposiko hoe tamin'ny fomba feno abibiana ny nazahoana an'izao hareny izao. Dia hoe nareo koa no namono any dadan-tsiory. Ka ny vonoko rangaha, tianao koa izay tsara, tsy tianao efa niarahana ny goka ange ny harena tato amintsika tato e. Ny vonoko maritany dia ny vadiny ary sedera satria manelingely lahy, sady za koa rangaha tsy matahotra matoto izany a. Misy odilolo ao. Andray ry tato, henoko daholo ange zavatra noteneninao teo e. Ary kay koa lahy kay ny henony resaka sy ny tsikilikily tao. Dia ninona nefa lahy ha? Zay marina. Iady ho any dada ary a. Izay nalemy teo am-pandriana no nataonareo ka tsy afaka nanarina ny adisona izy. Dia anarina an'izany a. Sady efa fantatrako daholo koa marina e. Ay, ny maty an'le tiany tsy miteny a. Dada, avelao iny antsiny. Avelao a. Aza metsika mahery ianao ry monsieur Théo a. Ohatray. Reo sefo a. Reo tonga dia 6 minauty ihany ny tanany. Polisy marina. Mia, fa ahoana izao? Niatsy polisy mihitsy nareo rovavy. Sao valy ny fandraisanay ianareo. Tsara raha mizaka ny nataony tsirairay madama. Sady tsy mpanampinareo koa ne izay ny tena marina e. Fa inona ha? Moramora ihany aloha e. Efa mifatotra ve ny tanana dia mbola be vava ihany. Mahay mamaky teny tsara ianao e. Jereo aloha ty kopiako ty, zanaky monsieur Martin a. Ontry ny tranonay may a, dia mialato nareo. Zay e, sady nareo koa ary moa higadrako. Tena mifona re. Ay ve niteraka anareo izy mivady e. Tena mifona re izy telda, tena mifona marina e. Tena mifona. Mangata-pamelana aminareo re. Tsy sidra fo e. Tena mifona re. Angamo tsapanareo ny ananay. Reo eto any amin'izay polisy a. Tena mifona marina e. Amin'izay fanazavana izay sy ny tany amin'ilay fandraisam-peo sy ny henontsika teo. Tena mifona rasefo a. Tenikatro dada Sineny. 20 taona ny saziny ihany. Anatra ho azy aho e. Rehefa mitady dia aleo amin'ny fahamarinana foana. Izy telo mianadahy hitako hoe sambatra ery. Izay vao hoe kalabina amin'ny asa sarany ray aman-dreniny. Esery fiainana e. Why? Tsiory. Manahoandry? Nitady andre foana ange za taoriana ny fitsarana iny e. Fa ataonao inona e? Lazy miasy mirana fa afaka miara-mipetraka aminay ondry. Zany ve? Ie, sady tsy atsondry ondry. Dia zao e. Iakandry koa zany. Miala tsiny aloha raha nanao andreny zavatra reny fa tsy maintsy miady ho any dada izay. Dia faharoa koa
hiady ho anao za. Tsy azoko. Tianao a Carole? Tsy nampoziko. Eny e. Zao a andao aloha andehantsika dia any an-trano miresaka. Avita tanako indray. Ndao ary e. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo hiady ho an'ny dada nosoratany APCJ novelomin'ny Lina Miora Manantsara azy Tovo Mino ary Andrea Tovo Andrea Milolona nandray fiosonana Totosa studio Nibrod.